Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray mampikakaiky ny maro amin'izao fotoana izao ny vidin'ny foto-tsakafon'ny malagasy, ny vary ny tinam-bara, ny eny anivon'ny tsena eny dia efa maro amin'ireo mpiantsena no velotaraina noho ny fiakaran'ny vidin'ny vary tao aorian'ny fandalovan'ny rivo-doza sy ny tondra-drano farany teto Madagasikara ary dia manao antso avo an'ireo mpandraharaha mba hanafatra vary any Azia ny avy eo anivon'ny ministera tompon'andraikitra. Miakatra izy ety izy ny vidin'ny vary tato anatin'ny herinandro vitsivitsy. Ny any amin'ny faritra Alaotra Mangoro no sombotry ny vary eto Madagasikara. Raha izay ety izy anefa ny lalana eny amin'ny lalam-pirenena fa 420 iny. Antony iray mahatonga ny fiakaran'ny vidin'ny vary amin'izao. Ny fiakaran'ny vidin'entana aloha dia ankamaroany dia noho ny fahasarotan'ny lalana. Fampiakarana ny entana dia tanan-dehibe Tananarivo zany amin'ny renivohitra renivohim-paritra hafa. Zavatra tsy vaovao io fitrangan-javatra io fa noho zao voina mahazo zao matahotra ihany koa ny olona amin'ilay tsy fisiany entana tsy fahampiana. Nefa eo aloha raha ny resaka vary dia mbola ampy tsara aloha ny vary amin'izao fotoana izao. Dia ny fanjakana moa zany tsy mandray anjara ntsony anatin'ilay famatsiana mivantana fa ny azo atao dia ny manentana ireo mpandraharaha na mpanafatra na mpitsinjara manafatra hatrany. Ato ato zao zay dia anentana ny mpanafatra vary dia hanafatra vary any Azia any ahafahana mameno an'izay méthode tsy ampy afaka volana vitsivitsy. Izy zany fanomanana fotsiny fa tsy dia hoe misy fatapana aloha amin'izao fotoana izao. Fantatra fotsiny aloha hoe amin'ny resaka vary dia efa angataka izay amin'ireo mpandraharaha hanafatra eo amin'ny 5 alina taolana eo zany voalohany. Hatreto aloha dia mbola ampy tsara ny vary saingy misy kosa ireo mpivarotra no manafina entana. Fomba tsy mety zany amin'ny lalàna ny tsena tolotra sy tinady tsy mety ny manao an'izay retention de stock satria manimba an'ilay lalàna ny tsena tsy mampanandrify ny tolotra sy ny tinady. Fantatra moa fa mahatonga an'ireo manao an'ireny dia mahazona tombony. Nefa dia lazaina ihany zareo hoe ara-pitaika ihany maha-olo-pirenena n'ireny mpandraharaha ireny ny mpamangadiny zany. Angataka ihany koa hoe mba tsy hanjovina ihany koa zany ny mpiara-belona amintsika hoe matianara loatra amin'izao fotoana sarotra be alohan'ny firenena izao. Ny avy eo anivon'ny ministera ny varotra sy ny fanjifana moa dia manentana ireo mpamigady hanao ny fanambarana tahirin'entana na déclaration de stock ahafahana mampivezivezy entana, ahafantarana aiza ny toerana misy tsy fahampian'entana ary aiza ny tokony ampiana tosika. Ny eto amin'ity fivarotana iray eto Ambodivona ity dia somary nahitana vidinany kely kosa ny vidim-bary tato anatin'ny andro vitsivitsy satria mihatsara ny andro ary tsy dia manantsarotra loatra intsony ny lalana. 700 ariary ny kilaon'ny makalioka, 900 ariary ny vary gasy ary 800 ariary ny vary stock.